Tafiditra ao anatin'ny politika akapobean'ny fanjakana ary mifandraika amin'ny vina UEM napetraky ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny ahatongany Madagasikara ho rakotra alaindray. Anisany manatanteraka izany ny fandaharan'asa miady amin'ny fikaohandrika ny nofotany PLAE andiany fahatelo izay eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona. Ao anatin'ny velorano izay nataon'ny filohan'ny Repoblika ny mikasika ny hoe ho rakotra alaindray Madagasikara. Ny ministera manokana ohatra dia ny fanetanana amin'ny alalan'ireo tetikasa toy ny PLAE ohatr'izao zany no anisany ahafahana manatratra an'izay tanjona hoe manitatra ny velaran-tany ambolekazo izay. Ny adidina ihany koa ny manentana ny vahoaka ny tantsaha rehetra zany hoe zava-dehibe ny fananana ny ala ary zava-dehibe zany fambolekazo zany dia nizao satria anisany antoky ny fampandrosoana maritra. Komina misy 50 ary distrika 7 ao anatin'ny faritra 3 Diana, Boeny ary Betsiboka iasan'ny fandaharan'asa PLAE andiany fahatelo no misitraka ny asa. Velona zay zao satria nahazo lavabe. Fa ngoza moa izy zao zany fa tonga le fitrandrahana fa tonga tetỳ hatramin'ny cantonnement zany ny nanavaka ny azo tokony atao charbon. Fa miandro taratasy fotsiny zay dia hitrandraka valoka sasara raha zay nanaovana azy satria atao inona miro tsy velomana. Tratra ny tanjona napetraky ny fandaharan'asa PLAE andiany fahatelo na dia nisy aza ny olana indraindray. Nahafapo aloha ny vokatra fa tsy araky ny teo ny tany am-piandohana. Tratra ny tanjona satria raha voly azo ny tantsaha no eritreretina raha mahazo hatrany amin'ny 20 isan-jato tsika dia efa tena zava-dehibe izay. Nefa ny zavatra vita zany amin'izao dia mahatratra hatrany amin'ny 5 amin'ny 7 isan-jato ary tao anatin'ny 2 taona farany dia ezaka goavana nataon'ireo tantsaha niaraka tamin'ny ekipa nanao izay tratra mihitsy anatrarana izay tanjona izay. Ny dingana manaraka dia mbola hisy ny PLAE 5 andiany fahadimy izany hoe PLAE 3 zany andiany fahatelo fa matsimbola andiany fahatelo ity mifarana amin'ity volana jiona ity fa ny PLAE 4 andiany fahaefatra zany efa ao an-dalam-panatanterahana nanomboka tamin'ny taona 17 ary efa perinasa tanteraka nanomboka tamin'ny taona tamin'ny herintaona. Mahakasika ny fiahinan'ny fananantany mahatratra 7,703 hektara ny velaran-tany an'ireo tantsaha-pamboly eny amin'ny fokontany RVI no efa voazary ka amin'ireo 5,703 karatany vita ara-dalàna dia ny 2,900 amin'izy ireo no efa voazary. Nandritra ny famarana ny taopambolekazo no tanterahana teo amin'ny komina ambanivohitra Ambondromamy, distrika Ambathiboeny ny 20 aprily 2017 lasa teo no nitokanana ny birao ifotin'ny fananantany vaovao teto an-toerana. Nanolorana ihany koa ny karatany misa 2,50 ho an'ireo tantsaha nanamainty molaly ny tany ary fizarana fitaovana fikarakarana ny fambolekazo toy ny brouette, pulvérisateur ary ety fandratsanana ny hazo ho an'ireo mpamboly hazo mendrika. Faly be zay fa nahazo ny karatany dia efa mahazo antoka zany zay fa efa anaitanteraka le tany ka dia mitsaotra ny PLAE fambolena ny fiompiana ny jona manomboka eto zay dia vao mainka anajary tsara azy karakara azy. Iombonan'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana Alemana amin'ny alalan'ny KFW ny famatsimbolan'ny PLAE andiany fahatelo izay mitetina 7,500 tapitrisa euro na 3,700 tapitrisa ariary. Arak'izany ny oaran'ny fandaharan'asa PLAE andiany fahatelo lavitra ny tanjona napetrany 7,703 hektara amin'ny tapa-avitriana mahatratra 7,100 isan-jato.